Nomeritoko fa enina. Ny lalàna ny amin'ny mivoady ho nazirita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy mivoady hitokana ho nazirita mba hitokana ho an'i Jehovah, dia hifady divay sy toaka izy, tsy hisotro divay efa marikivy na toaka efa marikivy izy, ary tsy hisotro ranom-boaloboka izy na hinana voaloboka akory, na ny lena na ny maina. Amin'ny andro fitokanany rehetra dia tsy hinana izay atao amin'ny voaloboka hatramin'ny voany ka hatramin'ny hodiny izy. Amin'ny andro rehetra izay ny voadiny hitokana dia tsy hokasikareza ny lohany. Mandra-pahatapitry ny andro izay nitokanany ho an'i Jehovah dia ho masina izy, ka avelany aniry ny volondohany. Amin'ny andro rehetra izay hitokanany ho an'i Jehovah dia tsy hiditra ampaty izy, aoka tsy handoto tena izy, na dia amin'ny rainy na ny reniny na ny rahalahiny na ny anabaviny aza, raha maty ireo, satria eo amin'ny lohany ny fitokanana ho an'Andriamaniny. Amin'ny andro fitokanany rehetra dia ho masina ho an'i Jehovah izy. Ary raha misy olona maty tampoka eo anilany ka mandoto ny lohany izay fitokanany, dia hanaratra ny lohany amin'ny andro fanadiovana azy izy, dia amin'ny andro fahafito no hanaratany azy. Ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zanabory mahilala roa ho eo amin'ny mpisorona eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana izy. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny anankiray ho fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana. Dia hanao fanavotana ho azy, satria nanota ny amin'ny faty izy, ary hanamasina ny lohany amin'izany andro izany izy. Dia hanokana ho an'i Jehovah ny androny fitokanana izy, ka hitondra ondrilahy iray izay iray taona ho fanatim-panonerana, fa ho very ny andro teo aloha satria voaloto ny fitokanany. Ary izao no lalàna ny amin'ny nazirita. Rehefa tapitra ny andro fitokanany dia hoentina ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana izy, ary hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah izy. Dia ondrilahy iray izay iray taona tsy misy kilema ho fanatitra dorana, ary ondrivavy iray izay iray taona tsy misy kilema ho fanatitra noho ny ota, ary ondrilahy iray tsy misy kilema ho fanatim-pihavanana. Ary mofo tsy misy masirasira iray harona, dia mofo atao amin'ny koba tsara toto voaharo diloilo, sy mofo manify tsy misy masirasira sady voaosy diloilo, mba amin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hidina momba azy. Dia aterin'ny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ireo, ary ateriny koa ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany. Dia ateriny ondrilahy ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira iray harona, ary aterin'ny mpisorona koa ny fanatitra hohaniny sy ny fanatitra ahidina. Ary ny nazirita hanaratra ny lohany izay fitokanany eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana, ary ho raisiny ny volondohany fitokanany, ka ataony eo amin'ny afo izay eo ambaniny fanatim-pihavanana. Dia halain'ny mpisorona ny sorok'ondrilahy izay efa masaka sy mofo iray tsy misy masirasira avy amin'ny harona, ary mofo manify iray tsy misy masirasira, ka ataony eo amin'ny tanan'ny nazirita rehefa voaratra ny lohany izay fitokanany. Dia ahevaeva mpisorona ireo ho fanatitra ahevaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ho masina izany ho an'ny mpisorona ho fanampin'ny tratra ahevaeva sy ny soroka asandratra, ary rehefa afaka izany dia vao mahazo misotro divay ny nazirita. Izany no lalàna ny amin'ny nazirita izay mivoady hitondra fanatitra ho an'i Jehovah noho ny fitokanany, afa-tsy izay zavatra hafa tratra ny ananany. Araka ny voady izay ny voadiny no hataony, araka ny lalàna ny amin'ny fitokanany. Ny tsodrano fanao amin'ny mpisorona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe:
izao no teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao any Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao any Jehova ka hanome anao fiadanana. Dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy, ary izaho hitay azy.